Nomenimena noho izany ireo beantitra tonga ka ny fisotroan-dronono teny Isotry maraina io avy hatrany moa dia nitondra fanazavana makasika izay ny percepteur principal izay miandraikitra ny sampan-draharaha mizara ny fisotroan-dronono eny Isotry eny. Nanazava ny tenany fa ny fitsinjovana ireo beantitra no nametrahana izay lamina izay. Fisotroan-dronono hatramin'ny 900 no maka vola mandritra ny andro voalohany fakana izany tahaka ny androany raha nambarany percepteur principal miandraikitra any Isotry. Efa misy ny lamina napetraka izy ireo amin'ny fampidirana ireo zokiolona dia ny fizarana jeton na laharana sy ny fampidirana isaky ny andininy. Mahakasika ny fampidiran'olona tsy milahatra kosa dia tsy mahafantatra izany ny tompon'andraikitra voalohany raha nambarany manazava ny lamina napetraka ny tenany. Le olona amin'ny lalana makany amin'ny komisaria io dia miditra ato am-bavahady dia misy seza fipetrapetrahanao fa mandefa arivaky zany le fidiranao. Mandeha aloha ny première vague mameno ny ato anaty lapory sy ny ato anaty trano dia mihidy le vavahady be. Dia avy eo amin'izay rehefa vitsivitsy indray ny ato dia miditra indray ny deuxième vague, misy jeton zaraina zany amin'izay. Izay mahazo jeton miditra dia mbola tsy mahazo aloha ao ivelany milahatra. Tapitra efa kely ny olona ato anaty trano sy ny ao anaty lapory dia mandeha indray fizarana jeton pour deuxième vague. Dia izay mahazo vola mivoaka aty amin'ilay vavahady anankiray ato avy Atsotsinana, vavahady kely. Zay zany ny fandehan'ilay circuit, miditra avy any amin'ny vavahady be izy dia maka titre dia maka vola amin'ny kesy, avy nahazo vola izy dia mivoaka amin'ny vavahady kely ato. Fa zany zany tsy mahita hoe misy olona miditra amin'ny vavahady kely fa zay fandaminany napetraka ary zay foana fomba fiasana. Ho fitsinjovana ireo zokiolona mandray ny fisotroan-dronono dia manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4:00 ny fandraisam-bola eto amin'ny perception principale Isotry amin'ny andro voalohany izay isaky ny 7:20 ny volana amin'ny ankapobeny mitohy izany ny andro faharoa ary amin'ny 7 kosa ny andro fahatelo. Miverina amin'ny andavanandro amin'ny 8 maraina kosa ny fidirana manomboka amin'ny andro faha-4 mahavitsy ny mpaka fisotroan-dronono. Mahatratra amin'ny 903 eo ireo zokiolona voasoratra anarana afaka mandray vola eto Isotry.